Faly miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, manoana ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ho antsika tsirairay izay manaraka izao programa izao. Ary raha voasambany ianao no manaraka izao fandaharana izao dia miarabanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fotoana toy izao dia fotoana izay ahafahantsika hoe tena hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Satria tenin'Andriamanitra no resahana, dia ny tenin'Andriamanitra dia zava-panahy. Ary tsisy na iza afaka mandray ny tenin'Andriamanitra raha tsy amin'ny fanahy. Koa zay no ilaivantsika ny fanan'Andriamanitra mba hitondra fahazavana ao anatinay tsirairay. Dia andehantsika hivavaka, hametraka ny foamam-panahintsika ao am-pelatanan'ny Tompo. Raha io, misaotra anao ny amin'ny izao fotoana izay ahafahanay mandray fampaherezana avy amin'ny teninao. Aoka ny teninao ahita tanolonaka ao anatin'ny fonay, sainay sy ny fanahinay, ary ny fanahinao hiasa malalaka ao anatinay hitondra fahazavana sy fanazavana aminay tsirairay. Aoka ny fanahinao Tompo no hiasa ao anatinay hanongotra izay rehetra tsy avy aminao, ary hamboly izay tena tianao ambolena ao anatinay, hitondra fitombona ara-panahy ho anay tsirairay. Aoka ny fanahinao Tompo no hitondra fandraisan-dahatra ao anatinay ny amin'ny teninao. Izay tsy avy aminao, aza avela ho tafiditra ao anatin'ny iza na iza, na ho raisin'ny iza na iza. Fa aoka ny teninao no hiasa ao anatinay, hitondra fandraisan-dahatra, fanitsina, fampaherezana. Aoka ny teninao no hanatanteraka izay hanirahanao azy ao anatinay tsirairay. Ho voninahitra ny anaranao. Misaotra anao Jesosy. Amen. Mamerina fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Fanontaniana no entiko fanokafana izao programa izao androany. Tratra ny aretin'ny fiangonana tao Korinto va ny fiangonana ankehitriny. Tratra ny aretin'ny fiangonana tao Korinto va. Raha mijery ny fiangonana tao Korinto dia fiangonana izay nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana rehetra, ny asa rehetra. Ny zavatra rehetra izay tena ilain'ny fiangonana dia hita fa nomen'Andriamanitra any fiangonana tao Korinto. Saingy hita fa tao Korinto, tao fiangonana ny Korinto, misy ihany koa ny karazana karazana adalana samihafa, karazana zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny zava-nisy hita amin'izay. Misy ady samy kristianina, misy zavatra izay tena everiko hoe tena tsy mifanalavitra amin'ny zava-nisy amin'izao fotoana, amin'ny fiangonana sasany amin'izao fotoana. Izao programa zao, ny tanjon'izao programa izao tsy hoe hanondromolotra fiangonana na mpanompon'Andriamanitra, na manondro, na miapanga, na manameloka. Fa ny tena tanjon'izao programa izao dia mitondra fahazavana ho an'ny zanaky ny mazava.
ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny sitrapony. Betsaka ny fiangonana amin'izao fotoana, amin'izao andro farany izao izay miaina ao anatin'ny ady samy kristianina, samy mpanompon'Andriamanitra. Misy karazana korotana maro isan-karazany, misy karazana fialonana, fitsiritana sy ny sisa eo anivon'izao taranaka maditra izao. Raha tokony hijoro ny fiangonana ho vavolombelona eo anatrehan'izao taranaka maditra izao dia raha jerena dia mahita hoe tena betsaka ny fiangonana izay mijery ny fanaon'izao tontolo izao dia makatahaka any fanao izao tontolo izao, ny fanao jentilisa, dia ireo zavatra ireo hita ao am-piangonana. Feno fitsiritana, fialonana, fankahalana, sy fitiavana, ady samihafa, karazana korotana samihafa. Tsy fotoana va zao ry ralamalala, tsy fotoana zao va ny hahafahan'izay tena mpanompon'Andriamanitra marina hamerina miloniny ny fiangonana. Tsy fotoana va zao hahafahan'izay tena mpanompon'Andriamanitra hamerina ny hasin'ny fiangonana. Tsy fotoana va zao ahafahan'ny tena mpanompon'Andriamanitra mamerina ny fahefan'Andriamanitra ao am-piangonana. Tsy miteny hoe herin'Andriamanitra fa fahefan'Andriamanitra. Inona no atao hoe fahefan'Andriamanitra? Ny atao hoe fahefan'Andriamanitra dia ekena ny tenin'Andriamanitra sy ankatoavana. Ekena, tsy hoe toriana fotsiny fa iainana indrindraindrindra. Zany hoe itsika mpanompon'Andriamanitra no lasa modely voalohany eo anatrehany mpino, eo anatrehany kristianina izay manaraka atsika. Izay no lazain'i Paoly hoe manahafahy tahaka ny nahafahako any Kristy. Manahaka ny Kristy itsika, dia itsika no lasa modely izay arahany kristianina rehetra. Fantatsika fa ho avy etsy ho ela Jesosy, toriana, lazaina. Sasany tsy mitori an'izany akory, fa ho antsika izay mitory, ho antsika izay mino fa ho avy Jesosy. Move vonona handray azy, move ny toepontsika, ny toepanahintsika. Toepanahy izay tena mampiseho hoe tena miomana isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra, ny amin'ny fiavian'ny Kristy ao amin'ny rahoany lanitra. Sanatria anisan'izay mety hiteny hoe aoka aloka, aleo hiandry kely aloka, satria nahoana? Tsy vonona, mbola tsy vonona. Ny olona izay miaina ao anatin'ny korotana dia mazava ho azy, raha lazaina aminy hoe ho avy andro any Jesosy dia inona no lazainy? Aoka aloka, aleo hiandry kely ka, satria mbola tsy milamina, misy zavatra tsy milamina. Tsy fotoana va zao izay hahafahantsika mandamina ny fiainantsika tsirairay sy ny fiangonana izay misy atsika sy ny fiangonana izay hitarihantsika. Everiko fa zava-dehibe zay ny hahafahantsika mandamina izay tokony halamina sy mamerina miloniny ny fiangonana, mamerina ny hasin'ny fiangonana, ny mamerina ny fahefan'Andriamanitra ao anivon'ny fiangonana. Ny fiangonana va move ny antony ny Kristy no avoaka ny fiangonana amin'izao fotoana.
sa zavatra hafa izay makaloloy an'Andriamanitra. Tsy miapanga, tsy mitsara, tsy mitorabato, fa fotoana izay afatsika izaho sy anao mandiny tena sy mandray fanapa-kevitra entitra, mijery ny fiainantsika, mijery ny fiangonana izay entsika, manoloana ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Satria indraindray ny zavatra hita dia izay nantenaina no tena mampivandravandra, zay ny zavatra hita. Fotoana izay ahafahantsika hoe tena hamerina ny hasin'ny fiangonana rahalahy sy rahambavy mahalala ao tompo. Betsaka amintsika rehefa mamaky baiboly na rehefa mijery ny baiboly, mandinika ny baiboly, shifre no hitany, shifre. Mialatsiny raha manao karazana fitenin'ny zatovo. Shifre no hitany. Hany ka ilay tena fibebahana tsy toriana, na raha toriana dia toriana mba hahazoana zavatra. Ny olona mivavaka mba hahazoana zavatra, mivavaka mba ho sitrana, mivavaka mba hahazoana fitahiana, mivavaka mba misy zao. Fa tsy resy lahatra mampanota azy ny olona amin'izao fotoana. Tsy tonga saina hoe tena mandeha amin'ny lalan'ny fahaverezana ny olona amin'izao fotoana, ary fahaverezana mandrakizay ka Andriamanitra nanokatra nanome lalana vaovao, lalam-pamonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka izay rehetra mifona, izay rehetra mibebaka, zany hoe mandray fanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanao tanteraka, misaraka tanteraka amin'izao tontolo izao sy ny fanao izao tontolo izao, ka hanana fiainana vaovao. Zay zavatra izay tsy dia tafiditra loatra ao anatin'ny fon'olona amin'izao fotoana. No ninona? No ny toriteny izay ataoko sy ataonao, ny toriteny izay ataontsika. Dia mitondra an'ireo olona ireo makaiza zaho sy anao. Inona no ho lazaintsika amin'Andriamanitra indray andro any? Inona no lazaintsika amin'Andriamanitra indray andro any? Amin'ireny fanahin'olona maro manaraka antsika ireny. Tompony andraikitra zaho sy anao. Veriko fa ny tena antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny teniny, ny baiboly sy ny fanahiny, dia satria misy zavatra lalina tsy niambara antsika. Zao ny aretina nisy eto ao Korinty. Raha mamaky ny bokin'ny Korinty dia mahita ny fahasoavana rehetra izay nomen'Andriamanitra an'zareo, ary mahita ihany koa ny adalana rehetra izay nitondra fahakiviana tamin'ny Paoly apôstôly. Dia tsika mamaky tenin'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny bokin'ny Korintianina voalohany, toko 13. Ka ovakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary izao ry rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo, fa tsy vetikanina, satria mbola tsy natanjaka ianareo, eny mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'olona. Hoy izy Paoly apôstôly hoe ianareo tsy olona araka ny fanahy, tsy olom-panahy ianareo, fa araka ny nofo. Nefa ny olona rehefa nateraka indray dia lasa zanaka ara-panahy, zanak'Andriamanitra. Mitoetra ao anatin'ny nofo izy
fony mbola eto an-tany fa ny ao anaty tena olom-baovao tanteraka, efa lasa ny zavatra taloha, olona vaovao. Misy raha mampiasa voambolana informatique satria zay ny vanim-potoana iainantsika izao, dia ohatrany hoe misy formatage, misy zavatra nofoanana tanteraka. Zay nahatonga an Jesosy milaza amin'ny Matio 9:11 ka ny 4:20 hoe dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy. Raha misy ta hanaraka ahy, misy condition, ary izay condition zay tokana, tsy teboka 7, tsy teboka 10, tsy teboka 12, fa fepetra anankiray sady tokana. Raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany, aoka mahanaiky ho ataon'Andriamanitra, ataon'ny fanahy masina formatage, manafona ny maizy anao tanteraka, manafona ny personnalité anao, manafona ny amiko manontolo. Zay lazain'i Paoly hoe raha misy ny olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha. Fa tsy olona mbola manana ny tongolon'ny Egypta, olona mbola mivavaka, vita batisa, miteny alleluia amen, fa ny fanaony taloha zay ihany no mbola ataony, tsy zay, fa misy formatage, manafona tanteraka. Zay nahatonga Paoly milaza hoe tsy za tsony no velona, fa Kristy no velona ao anatiko. Mitafy nofo ny olona, fa ny maizy azy tsisy tsony, satria feno fanahy masina izy, Kristy no velona ao anatiny, Kristy no mitondra azy. Letsika hiverina amin'ireny teny novakitsika teny tao amin'ny Korintiana 1:13. Ny olona araka ny nofo dia mijery sy mandeha araka ny maso ara-nofo, mandeha araka ny sainy, manao zavatra araka ny eritreriny, araka ny fahaizany, araka ny fahalalany sy ny sisa, araka maizy azy. Zay ny olona araka ny nofo. Dia ireo olona reo hoy izy Paoly apôstôly, satria zay ny zavatra hitany, ronono no omena azy, satria tsy azo omena vetikanina. Ny zaza raha vao manome azy sakafo tsy zakany, dia inona no ataony? Alohany. Raha miresaka zava-panahy amin'olona mandeha araka ny nofo, tsy mpanota no resahana ato, tsy olona tsy nandray an Jesosy no resahana ato, satria ty epistily ty dia epistily niantefa tamin'ny fiangonana tao Korinto, zany hoe niantefa tamin'ny mpino, mpivavaka tahaka ahy izy ianao. Tsy taratasy, tsy trakty izay naely tany an-tsena na tany amin'ny arabe, fa taratasy niantefa tanteraka tamin'ny mpino, kristianina. Fa ny kristianina Paoly mampiseho antsika fa ny kristianina mety misy zaza, mety misy miteny hoe za efa 30 taona na 20 taona na tsy fantatro 20 taona ny maha-kristianina azy, fa mbola tsy mahazaka vetikanina. Misy karazana sakafo Fanahy, misy karazana toriteny izay tsy zakany. Raha vao kitihina ny maizy azy dia inona no ataony? Tesitra, romotra, tsy hivavaka. Satria naona tsaboana ilay faritra marary, indraindray fitsaboana ne makarary. Raha vao kitihina ilay faritra makarary iny, tonga dia ny olona mitondra inona? Mamoaka fitaovam-piadiana. Aza mitsara. Zay. Ronono. Ny olona ohatr'izany dia ronono. Abidy. No omeny Paoly.
mbola malemy ianareo izy mbola apôstôly tao mpino tao Korinto. Zay mahatonga anareo ao aminareo misy inona? Fifandirana, fialonana, fiabiebona, mahazaozao sy ny sisa. Misy karazana olona anankiroa. Misy olona araka ny fanahy, de misy olona araka ny nofo. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra izay nolazainy Paoly talohan'ny lay teny novakitsika teo, nahatonga azy maneho ny ankiviny hoe hay tena mbola zaza anareo. Zao ny zavatra nolazainy Paoly talohan'izany. Korintiana 1:2. De ovakitsika manomboka amin'ny 2:20. Korintiana 1:2 manomboka amin'ny 2:20. Fa itsika tsy nandray ny fanan'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Misy ny fanan'izao tontolo izao. Ny fanan'izao tontolo izao dia any izao tontolo izao dia mitarika n'olona amin'ny zavatry n'izao tontolo izao. Asika zany ny fanan'izao tontolo izao dia mitarika n'olona amin'ny zavatry n'izao tontolo izao. Mampiasa nofo izay maizy ny tena. Mampiasa ny sain'olombelona satria izay maizy ny tena. Zay le lazaiko tamin'ny voalohany teo hoe mila foanana raha ta hanaraka an'i Kristy dia tsy maintsy mandany tena, mila foanana zay. Fa itsika tsy nandray ny fanan'izao tontolo izao, fa ny fanan'Andriamanitra mba, hainao tsara le teny, mba misy antony, misy tanjona nanomezan'Andriamanitra ny fanany, mba ho fantatsika, mba ho azontsika, mba ho takatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Le zavatra tsy zavatra ara-nofo, fa zavatra ara-panahy. Ka raha tsy tariny fanan'Andriamanitra n'olona dia tsy ho takany. Fa ny saina no mbaiko azy, ny saina no mitarika azy, ny saina no mitondra azy sy ny fahalalana. Ary izay no toyiny amin'ny 7:10. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ny ampianaran'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianaran'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona izay. Hitanareo, n'olona araka ny nofo dia mandeha araka ny fahendren'olona. Zany hoe tsika olombelona manana fahendrena. Samy hafa ny fahendrenana antsika tsirairay. Izay mahatonga antsika mitandrina amin'ny zavatra, mahay manao zavatra, mahay mitantana, mampianatra, mananatra amin'ny fahendren'olombelona. Fa tsy amin'io fahendrena io, itsika manana olon-kendry ao anivon'ny fiarahamonina, ao anivon'ny am-piasana, anivon'ny fianakaviana sy ny tokantrano samihafa. Fa tsy reny ny fahendrena tenen'Andriamanitra. Reny fahendrenan'olombelona reny zay lazainy tenen'Andriamanitra dia avy mety amin'ny traikefa, avy amin'ny fahaizana sy fahalalana. Fa tsy izay ny tena fahendrena, fa ny tena fahendrena dia ny fahendren'Andriamanitra izay azo amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Zay satria ny fihefintsika hoy izy ny tenen'Andriamanitra tsy ny fihefitr'Andriamanitra. Ny lalantsika tsy ny lalan'Andriamanitra, mifanipaka ohatran'ny tany sy ny lanitra. Tsara ny fahendrena, tsara ny fahendren'olombelona, fa tsara lavitra ny fahendren'Andriamanitra. Ary io fahendren'Andriamanitra io tsy ekeny fahendren'izao tontolo izao, tsy ekeny endry amin'izao fiainana izao. Zay lazainy Baiboly, fa adalana ho azy. Zany hoe raha mandeha araka ny saina n'olona anankiray dia zavatra rehetra izay lazain'Andriamanitra dia adalana aminy. Na mety manaiky, eny fa misy fa. Dikan'izany hoe fa mbola mitazona ahy ny fahendreko, mbola mitazona ahy ny saiko, mbola mitazona ahy ny nofoko, ny momba ahy.
satria mbola tsy vita formatage. Manala virus kely tsy indraindray fa tsy natao formatage, tsy nofoanana tanteraka, tsy nandany tena. Nefa ny zavatra ampianarin'Andriamanitra, ny zavatra tian'Andriamanitra atao dia zavatra avo mila mifanan'Andriamanitra, tsy hoe enona na fantarina fotsiny fa iainana. 5:12 fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray, tsy mba mahazo, tsy mba mahatakatra izay ny fanan'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Hitanareo, rehefa miresaka zavatra ara-panahy amin'olona araka ny nofo, mariako fa ny atao hoe olona araka ny nofo tsy midika hoe mijangajanga na mangalatra na manao zaozao, tsy izay, satria ten'Andriamanitra mazava e. Ten'Andriamanitra milaza hoe izay nateraka Andriamanitra dia tsy mahay manota, tsy mahay, tsy hoe tsy manota. Mety lavo amin'ny zavatra anankiray, zavatra sendra-mandalo, fa tsy miaina, tsy makafy, tsy mahazo fiainana, tsy mahazo aina amin'izay, tsy mahay manota. Fa raha mety tafalatsaka indray mandeha dia manao inona? Mibebaka, mandray fanapa-kevitra, tsy miverina amin'izany ary tsy miverina intsony, zay no atao hoe mibebaka. Zay ny zanak'Andriamanitra. Dia ny olona araka ny nofo dia tsy mahay, tsy micomprendre, tsy mahatakatra. Raha vao resahanao zavatra ara-panahy dia manaiky izy, eny e, zay ny sitrapon'Andriamanitra, fa mety hiteny hoe fa tsy possible, fa tsy vitako, satria nahoana avo loatra aminy izay, satria tsy mety atao formatage, mbola mifikitra amin'ny nofony. Averiko tsy resaka fijangajangana sy ny sisa, tsy izay tsony, fa resaka toe-po, resaka toe-panahy, resaka saina, mbola mandeha araka ny sainy, araka ny fahendreny, araka ny fahalalany, araka ny mahazatra azy. Zay ny olona araka ny nofo. Raha vao misy zavatra anankiray tonga dia mora tesitra, tonga dia midongy, za tsy hivavaka intsony, za tsy hifandray amin'ny intsony, za tsy ana, zay ny nofo. Ny nofo no mibaiko, ny saina no mibaiko, ny ambo no mibaiko. Fa ny olona araka ny fanahy, 5:12, fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Ny olona araka ny fanahy mahafantatra ny zavatra rehetra, satria nahoana? Satria izy mitovy amin'olona rehetra, mitafy nofo ohatran'ny olona rehetra. Indraindray misy fizantoetra, misy fakapanahy, fa reseny izay. Tsy manaiky ho baiko ny saina, ho baiko ny fahalalana sy fahendrena sy ny sisa, fa mikatsaka mandrakariva ny fitarian'ny fanahy. Ary mankatò, na dia mafy, fantany hoe mafy, fa fantany hoe mafy, fa ny farany amin'izay mahafinaritra. Mahafinaritra no farany, mafy fa hasoa azy izay, mahatsara azy izay, dia manaiky manombo ny nofo. Satria izay ny teny Paoly ao amin'ny Galatianina hoe izay any Kristy Jesosy dia manombo ny nofo mba ny filany sy ny faniriny rehetra. Fanirina ao anatin'ny saina, tsy manaiky ho baiko ny saina sy ny fihetsem-po. Maty, efa vita formatage, olo-kafa no velona ao aminy. Tsy ilay olona taloha intsony, fa olom-baovao. Dia raha olona araka ny nofo, raha resahana zava-panahy, resaka toe-po ny resahako. Raha resahana zavatra ara-panahy, tsy azony. Ohatra ny gana izay maninona, niotrika atodin'akoho.
ka rehefa foy ny atody de entiny gana ilay zanak'akoho any amin'ny farihy de mijoboka ao anatin'ny rano de gaga fa ilay reny zanak'akoho reny tsy manaraka azy nefa heveriny hoe zanany de gaga fa maninona reto tsy manaraka anahy de mikika miantso fa tsy mety mijoboka ao anatin'ny rano ao anatin'ny farihy ny zanak'akoho satria naona tsy mitovy ny natiora noho izany raha miresaka zava-panahy amin'olona ara-nofo tsy takany izany tsy azony izay de lasaina miady malahelo tesitra romotra sy ny sisa miteraka ny tsy fankahazona samihafa fa ny olona araka ny fanahy mety hanaja ny safidiny oke zay ny safidinao oke ajaiko ianao fa mamelanao tsy manana problema aminao za micomprendre anao satria fa nandalo zay toerana zay ny olona araka ny fanahy ny olona araka ny nofo mety hiteny hoe za mamela fa tsy manadino tsy mamela zay Andriamanitra rehefa mamela ny helotsika de tsy mahatsiaro intsony zay no atao hoe mamela ary zay le toepo zay le olona araka ny fanahy le olona araka an'Andriamanitra ty misy zavatra anankiray ohatra anankiray izay tiako hozaraina ho faranana ny fampahirezana ao an-trano mety misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ohatra izay fantatrao taotsika maka ny ohatra ny Maria sy Miriam azafady sy Mosesy Miriam nahita ny fiterahan'ny Mosesy izy no niaro azy tamin'ny fotoana izay saika novononany na tsy hoe saika tena novononany zanaka hebreo rehetra de Miriam no niaro azy sy ny karakara azy sy ny sisa fa rehefa lehibe izy mianada ka lasa manomboka manompo ny tompo i Mosesy de Miriam de tena tsy nihafahafa nitsikeran'ny Mosesy adinony hoe ty Mosesy ty mpanompon'Andriamanitra fa ny fijeriny azy hoe ty nianadahako amin'ny tokantrano sasany mety misy mpanompon'Andriamanitra izay tsy henona nefa ao am-piangonana misy mpino maro izay miantso ilay mpanompon'Andriamanitra hivavaka na hanoro-hevitra amin'ny zavatra anankiray izay mety mandalo fahasahiranana ao anatin'ny fiainana de mitady ny fihevitran'Andriamanitra de miantso mpanompon'Andriamanitra de miteny ny mpanompon'Andriamanitra de mino ny olona fa rehefa mandalo iny toe zavatra iny ihany ao atokatran'ilay mpanompon'Andriamanitra de ao na fijerin'ny olona ao an-trano ty ve ity tsy ve tsy rakoto inona nazy tsy henona zay nahatonga ny fariseo miteny hoe nga iny tsy zanaky Josefa sy Maria ve momba an' Jesosy farany marika toko fa enina marika toko fa enina ka ny andiny fa efatra fa i Jesosy taminy tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankohonany ihany zay le fiteny mahazatra atsika hoe ny mpaminany tsy masina amin'ny taniny tsy henona na de mitondra fihevitran'Andriamanitra tokoa fa satria ny fijeriny n'olona de fijery ara-maso na ara-nofo azafady amin'ny maso ara-nofo de ny sainany mitondra azy ty rakotoko ne ty ne fantatray de lasa inona lasa nainona zavatra ho lazain'ny mpanompon'Andriamanitra tsy takatry ny zareo satria naona miresaka zavatra avo izareo mijery ara-nofo nefa ilay mpanompon'Andriamanitra amin'ny sehatra ara-panahy ary miresaka zava-panahy de tsy ho azony satria naona voabaiko ny saina sy ny eritreritra
sy ny fahalalan'zareo azy. De tsika ijery ten'Andriamanitra tena farany de farany ao amin'ny Korintiana 2:5-9. Matetika ny 7:10 no vakitsika hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olombavao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa juste alohan'izay, satria 7:10 zay, zao no lazainy 9:11 izay tena mifandray mantsy amin'ny 7:10. Zao no voasoratra: koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo itsika. Tsy mijery ny olona araka ny nofo. Averiko a? Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo itsika. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza itsika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Manome ohatra hoe raha itsika nahafantatra Rakoto sy Rabe araka ny nofo na mijery azy araka ny nofo, dia manomboka izao tsy mijery azy araka ny nofo fa tahaka ny Kristy. Jesosy Kristy no resana ato. Jesosy zay le anarany aranofo tambola teto, tsy hoe aranofo, tambola olombelona teto ambony tany. Jesosy izay mpamonjy. Fa rehefa maty tombony azy fijaliana, nanatanteraka ny asa famonjena, de niakatra tany an-danitra, de nosorana ho Kristy. Olom-bohositra zao miova ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana. Tsy ao nofo intsony, tsy olombelona nofo mandray intsony, fa lasa olom-bohositra niverina mafana azy. De zay le toy ny 7:10. Mampiseho hoe zay mihitsy ny tokony misy ahisy anao, ny izay olona tena zanak'Andriamanitra rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay le 7:10. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao, efa lasa ilay olona taloha, efa lasa. Zany hoe misy paramétrage vaovao tanteraka, efa misy formatage natao, de olom-baovao zay. De noho izany tsy mijery azy intsony amin'ny masoaram-panahy, tsy mijery ny fahatsony nataony taloha sy ny sisa, satria tsy manao an'izany intsony. Manana fiainana vaovao. Lasa olona araka ny fanahy. Fa moa ve zay tokoa izasy anao amin'izao fotoana? Moa ve zay ny fiangonana amin'izao fotoana? Iza no manome baiko? Iza no mitondra ahisy anao? Ny sainao ve? Ny saiko ve? Ny émotion-ako ve? Ny fihetsem-poko ve? Ny sentiment-ako ve? Fahazadino, raha misy tahana araka io i Jesosy, aoka izy andany tena any. Mandany tena, tsy mi-existe tsony. Tsy izaho tsony no velona, fa Kristy no velona ao anatiko. Tsy ny sitrapoko no ataoko, fa fitaovana fotsiny ihany dia ny tompo manao izay tiany atao. Fa manafoana hatramin'ny toe-tsaina tanteraka, tsy mandeha araka ny saiko, tsy mandeha araka ny sainao. Tompo ane ampahery atsika, ny tompo ane hanampy atsika amin'izany lalana zany. Sotranao Jesosy eny amin'ny teninao, izay manokatra ny masom-pananay, izay mitarika anay amin'ny sehatra avo, toerana ambony izay misy anao, mba hafanay hatakatra ny zavatra rehetra tianao ambara sy tianao atao anatinay. Miasa mahery, miasa fatratra ao anatinay, hovay ny tenanay mba ho tahaka anao.
Saotranao Jesosy. Amen. Zay ny programantsika androany, dia raha maniry hifandray aminay ianao dia io numéro telefôny hitanao ambany io no azonao hifandraisanao aminay, sy ny page Facebook ihany koa. Dia veloma mandra-piaona ho manaraka indray dia tiako anareo.